raha nisy anankiray afaka nyteny hoe za nanao kolokolo taminao de meko teneno tsy maintsy mijoro tena samy mijoro milaza marina ny tena misy fa tsy hoe milaza vava amin'ny zavatra atao ry hafa zay zany tsy maintsy ady amin'ny kolokolo aloha raha tsy le pitarika mihitsy no manao modely mampiseho fa tena hoe iny tena olo marina tena miady marina ny tomboton'ny firenena tena mitandro an'izany hoe toy ny andrak'Andriamaso raha tsy zay tsy mandeha io zany no tonga atsika miovova lava eto tsika sarotra ary tena fanambogoavana ny fandravana ny tambajotra kolikoly eto amintsika mafonja ny firaisan-kinan-tsokombakomba anykabetsaka ireo tsy manantsindry no ahiditra-ponja mba anakipina ny mason'ny malagasy ina ny antony anovanan'ireo lay ministra na reo lay an'ireo aihina fa nanao zavatra tsy mampandroso raharaha fa vokatra ny kolokolo mety tena nisy fa mety keo nefany a masony avy any ambony any de aza manonda mahazo azy ny tena tsy tanty ary tena mampalelo mihitsy mahita nreto le efa tale général izy efa secrétaire général izy efa tale izy a migiara tsy fidiny tsy ampoziny akory a de arretena any tefa manahita zao hoe mbona voaka ny mpanao gazety ministre taloha pe tsara velatsevina ten'Andriamanitra reo le milaza hoe miady amin'ny kolokolo sy hoe milaza azy mijoro manina nefa mampijaly ny namana mpiarabelona aminy manana adidy eto amin'ny firenena aho ary tsy manan-tsafidy intsonjy hoy ny Flora Valomanana natonga ny jirama io nanoratra zao tany nilaza mihitsy hoe ty jirama teo zao ny volam-peraka eto taloha io na atao hoe produit sensible zay tena zavatra ilain'ny voaka malagasy rehetra ary tsy azo kitikitira tsy azo mihitsy za tena manoratra tanteraka mihitsy hoe tsy azo atao mihitsy mivarotra an'io satria tena io zo fototra iainany voaka malagasy amin'ny produit sensible azy ilaina tsisy elanelam-panahy mihitsy fa tena ilaina ary tsy maintsy ananany olona nanana tahiry vola amina miliara mihitsy zay tao talohan'ny alana tao ary naka olona manapaizana mihitsy momba ny tantanazy a tam'zany tsy zany kolokolo zany toetra zany kio ny Air Madagascar nitaingina roplanina nivezivezy atany de mahatsiaro hoe mba aiza rety zay Air Madagascar ao amiko mbola misy markety tsisy tsony mahatsiaro mandraikitra lehibe mbola raha miasa amreto voaka malagasy reto tena andraikitra sy adidy ary tsisy safidy zany fa tsy maintsy raha miasa voaka malagasy ary tsy anavakavahana olona tsy jerijerena tavan'olona na iza mpitondra teo zay zao tary amin'ny 14 juillet tary de tena nahita mihitsy amindreo le olona sasana anaty président mba ahoana ny hevitra ao amizao zavatra misy eto amintsika zao président de hoana jere fotsiny ve ty firenentsika ty matoa reny olon'ireny mitranga matoa reny olon'ireny manontany mba te ahita an'le firenena ho tsara izany zay isan'ireo orinasa stratéjika ny jirama orinasa navelo tena tsara talohan'ny taona 2024 kanefa dia izao bokatrosa sy bankropra izao raha tsy foana ny kolikoly dia iamafy izao fampotehan'ny firenena izao ho iatrany ny Flora Valomanana marika dia very taratasy fanambarana ofisialy momba ny kolikoly lalina sy ny fitantanana tsy mendrika eto Madagasikara avy amin'ny Flora Marika Ravalomanana ny kolikoly rehefa lasa rafitra sy fomba fiasan'ny fanjakana dia manimba ny toe-karena mandrava ny androm-panjakana ary manitsakitsaka ny zo fototra anana ny olo-pirenena hatramin'ny taona 2024 i Madagasikara dia miaina ao anatin'ny kolikoly lalina sy miparitaka ahitana fialokalofana ara-drafitra amin'ny tsy fanasaziana na impunité amin'ireo tompon'andraikitra fampiasana ny fahefa-panjakana sy ny olo-panjakana amin'ny tombotsoa manokana ary fanaratsiana kasaina atao amin'ny mpanaramaso sy mpanadiady ity taratasy ity dia miantefa amin'ny mpiara-miombonantoka anatiny sy iraisam-pirenena ary miorina amin'ny tahiri-kevitra ofisialy tatitra ara-siantifika sy loharano izay azo amarinina manampy izany dia mitondra antso ho an'ny fanovana manazava ny fiantraikany kolikoly amin'ny fiainam-pirenena sy ara-toe-karena ary manome soso-kevitra mazava sy azo tanteraina no antony i Madagasikara dia mitana ny larana fa 700 amin'ny firenena 700 ao anatin'ny tatitra 424 navoaka ny Transparency International eo amin'ny sehatry ny kolikoly voamariny androm-panjakana nasionaly sy iraisam-pirenena maro fa ny kolikoly eto amin'ny firenena dia efa lasa rafitra sy tsy misy sazy miantra araky ny tatitra sy ny tombanisa avy amin'ny Bianco fitsarana tampony
banky iraisam-pirenena ary nivoamera ny firaisambe afrikanina momba ny fitantanana dia vola anjatony tapitrisa dolara isan-taona no very noho ny kolikoly ao amin'ny sehatra ny arenan-kibony tany, ny tsenam-pahibe maso, ny orinasa-panjakana, ny fidiram-bola-panjakana ary ny fitrandrana ny arena voajanahary. Ohatra maro amin'izany, banky iraisam-pirenena 2024 ny fantiantoka amin'ny etra sy ny tsy fahombiazan'ny fitantanana amin'ny orinasa-panjakana dia mitarika fatiantoka mitovy amin'ireo teboka maro amin'ny tapavitriana ara toe-karena na ny PIB. Ny bianko 724 ny raharaha voadiniky ny birao dia sombony kely amin'ireo kolikolalina izay mitranga satria mihoatra lavitra ny fahaizan'ny bianko iroso amin'ny fanadiadina sy ny fitsarana ny zavamisy. Fitsarana antampony momba ny vola 24 ka hatramin'ny taona 2024 maro ireo tsy fahatomombanana goavana tsy mangarahara mikasika ny arabola izay tsy misy fanenjehana na fanasaziana. Miorina amin'ireo atotan-kevitra etsy ambony ireo dia misy amin'ireo tombana nataon'ireo loharano maleo tena manondro fa manodidina ny 1.7 miliara dolara no fatiantoka raha atambatra teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2022 na dia tombanana ho fanehoana aza io tarehimarika io dia mifototra amin'ireo profo sy ny tatitra ofisialy samihafa izay mifandravona sy voamariny ny fanadiadiana izany. Eo ampirodanan'ireo orinasa-panjakana dia maneho ny fitombony fahasahiranana sy ny fahantranana kosa ireo mari-pahamantarana ara-tsosialy. Vola miditra isan-taona isaky ny olona iray 7.700 dolara, 2.700 ponina no miaina anatin'ny fahantranana mihoatra ny 9% ny tsy manana herinaratra, mihoatra ny 5% ny tsy manana rano fisotro madio. Tsy hoe akory fahampotehana ara-toe-karena fotsiny ihany no entin'izao krizy izao fa faharavany maolona ray manontolo mihitsy, hoy ny Flora Valomanana. Vola 1.7 miliara dolara izay tombanana ona hodikodina manokana tamin'ny taona 2024 dia mitovy amin'ny lalambe tsy vita, sekoly tsy nisokatra, tokantrano tsy mahazo herinaratra ary toeram-piasana ho an'ny mpiasam-panjakana izay tsy niforonina. Izany dia mitentina manodidina ny 4.50 dolara isaky ny olom-pirenena izay mitovy amin'ny volan-tsakafo mandritra ny volana maromaro ho an'ny zaza iray any ambanivohitra. Ohatra manokana amin'ny kolikoly sy ny fitantanana ireo tranga efatra, ny Jirama, ny Air Madagascar, ny Kroma ary ny sehatra ny Lavanilina dia mazava tsara ny zavatra iombonany. Niala tamin'ny andraikiny ny fanjakana amin'ny mampandrindra sy piaro ny tombotsoa iombonana azy. Itataratra izany amin'ny fatiantoka ara-drafitra amin'ny fidiram-bola etra, fifantohan'ny arena amin'ny tanàna vitsy akaiky ny fitondrana, fandravana tsikelikely ny fahaiza-manao sy ny rafitra ampiasain'ny fanjakana, ny faharatsy ny fiainan'ny piasa sy ny mpamokatra madinika. Ireo no foto-karena ara-toe-karena eto Madagasikara izay voailikilika sy atakalo tombotsoa manokana ka manimba ny fampandrosoana ho an'ny firenena iray manontolo, hoy ny fanamafisa ny Flora Valomanana tao anatin'ity teny mita ity. Raha ho an'ny Jirama manokana nahatratra mihoatra ny 300 tapitrisa dolara ny fantiantoko ny Jirama tao anatin'ny 3 taona. Nomena tsy tamin'ny alalan'ny fifananana ara-dalàna na appel d'offre ny fifanarahana maro ary nahitana fandaniana fanampiny hatramin'ny 900. Nisy tsena natolotra ireo mpandraraha akaiky ny fitondrana niaraka tamin'ny fanoanana avy amin'ireo mpanolontsaina vahiny tsy ofisialy. Na dia nisy aza nefa ny fanarana miverimberina dia tsy nisy sazy na fepetra ara-pitsarana no raisina hatramin'izao. Ankoatry ny Jirama dia eo ihany koa ny Air Madagascar. Nampidirina tamin'ny fepetra fanarenana ara-pitsarana ny Air Madagascar tamin'ny taona 2024 noho nitrosa mihoatra ny 200 tapitrisa dolara. Maneho fitantanana tsy mangarahara feny fitaka ity tranga ity. Nomena tsy tamin'ny fomba mangarahara ihany koa ny fifanarahana momba ny fanofana fiaramanidina na leziny sy ny fikojakojana na ny maintenance. Nijanona tanteraka noho izany sy nisidina anatiny ka nisy fiantraika ny vantana tamin'ny fahafahany olona mivezivezy, ny famondrana votsi-taitra ara-pahasalamana ary ny rafitra famatsiana sy fitaterana anatiny eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny Kroma. Naorina tamin'ny taona 5.700 ny kromita malagasy na ny Kroma izay any mpamokatra kromita na kromita teto Madagasikara hatramin'izay. Nandritra ny taona maro dia loharanombola sy loharanon'asa ho an'ny fatra Breville izy io. Saingy tsikelikely dia very tanteraka ny fahaiza-manaony na ara-indostria na ara-bola. Nanomboka ny taona 2024 dia niena betsaka ny vokatra, tara ny fandoavana karaman'ireo piasa ary very ny fifanarahana fanondranana. Misy fanokafana amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny ampahany nefa amin'ny fomba tsy mangarahara na privatisation partielle
izay tsy misy fangatahana ofisialy na ady hevitra tao amin'ny anteny miram-pirenena. Nambarany fitsarana an-tampony ny sahana ny kontom-bolam-panjakana fa nahitana tsy fahatomombanana tamin'ny fitantanana, fa samihafana tsy voazava amin'ny vola miditra ary tsy misy firaketana mazava momba ny vola voaray. Tsy nisy tati-bola ara-dalàna navoaka. Maro tamin'ireo mpitantana no nitaraina noho ny tsindry ara-politika, nefa tsy misy fiarovana ara-dalàna. Amin'izao fotoana izao dia mijanona tanteraka ny kroma, na dia afaka mitondra vola antapitrisan'ny dolara ho an'ny fanjakana isan-taona aza. Eo amin'ny setry ny lavanilina, Madagasikara dia mbola mijanona ho mpamokatra vola eran-tany amin'ny lavanilina ary manodidina ny 800 amin'ny tsenan'izao tontolo izao. Saingy dia anjakan'ireo mpanangona lehibe vitsivitsy izay matetika akaiky ny fahefana ity arena ity. Taorian'ny fiakarana ambony hatramin'ny 500 dolara isaky ny kilao tamin'ny taona 2024 dia nidina ambany ny $100 izany tamin'ny taona 2024. Nanao fanapahan-kevitra ny fanohitra ny fanjakana, nisy ny fanakanana fanondranana, fahazahon-dalàna natokana ho an'ny sasany ary fizarazarana tsy ara-draviny amin'ny taham-pandraharana na kôta. Anisan'ireo fomba tsy nety nitondrana tsikera fa nirena ivarotra lavanilina ambany vidy farany ambany apetraka ny fanjakana, fanaovana fikambanana sandoka, kolikoly amin'ny fanondranana ary fanilikiliana ireo vondrony tantsapa mokatra. Ny akamaroan'ireo mpamboly lavanilina dia miaina anaty fahantrana lalina kanefa mbola miopapana mahazo tombony be kosa ny fanodikodinam-bola sy hetra. Ankoatr'ireo, ny tsy fahampiny mangarahara miampy fanavakavahana eo amin'ny setry ny fotodrafitrasa, ny asa fanamboarana lalambe mikodana mampitoena Antananarivo sy Toamasina izay tombanana omitetina $1 miliara natomboka, nefa tsy misy fahazahon-dalana ara-tontolo iainana, tsy misy fanadiadiana ara-teknika ary tsy misy fangatahana ofisialy amin'ny tsenam-barotra ny asa ampahebe maso na appel d'offre. Mihoatra ny ampatelon'ireo tetikasa goavana ampiarina amin'ny volam-panjakana no tsy nandalo fifaninanana mangarahary ary mahatratratra ny amin'ny 50% ny fanampiketra amin'ny vidina raha oharina amin'ny fenitra mahazatra eto amin'ny faritra. Ny fahasalamana sy ny fanabeazana sy tolotra fototra no ahitana trangana kolikoly manakaiky vahoaka. 420% amin'ireo marary no milaza fa mandoa vola antsokosoko amin'ireo tompom-pahasalamana. Ny fanampiana ara-bola ho an'ny sekoly dia matetika ahitana fanodikodinana ny ampahany. Hitantaratra amin'izany fanodikodinana izany ny fitombohan'ny fialana an-tsekoly, ny fienan'ny fahafahan'ny olona misitraka rano fisotro madio ary fidina ny tahan'ny fentry ny zaza amin'ny vaksiny. Ny kolikoly eo amin'ny setry ny fifidianana dia fahabangana ara-dalàna efa matipaika sy voalamina. Tsy menatra amin'ny fomba mazava ny fifidianana vato na fizarana fanomezana ho endriky ny kolikoly ny lalàna laharana 420 tsipika 420. Noho izany, tsy afaka mandray andraikitra ny bianko satria tsy ampy ny fototra ara-dalàna. Nanao fanairana ampahebe maso ny CSI tamin'ny Jolay 2024, nefa tsy mbola nisy olona voasazy hatramin'izao. Ny fanaovana fampelezan-kevitra dia tokony hifototra amin'ny fanabeazana sy fandresentahatra feno etika, fa tsy amin'ny fandrahonana ny mpifaninana na fifidianana vato. Ilaina ny fepetra mazava amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampelezan-kevitra ary koa amin'ny fidirana mitovy zo amin'ny haino manjery ampiasain'ny fanjakana. Ny fiaviana, ny fahabetsahany ary ny fitoviany ny loharano-karena ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra dia mitarika olana ara-teknika lehibe satria manodina ny tena demokrasia ho lasa fitondrana ny vola plutokrasia no io fahefana mavesatra anana ny vola io. Raha mbola tsy voatsetsina ireo banga sy lesoka ireo dia ho mora hofezina sy hosena trandry ny fifidianana, ho voahozongozona demokrasia ary ho zary zava-poana ny tamberim-bola sy ny tamberin'andraikitra ny olom-pirenena. Ireo volana hodikodina dia voadio tamin'ny alalan'ny ireo orinasa izay misaron-doha na société écran. Ny fampitana vola tsy tamin'ny alalan'ny banky ary fampiasam-bola amin'ny trano sy ny tany ao Antananarivo, Dubai na Maurice. Tsy mbola misy rezistry ny tena tompony marina amin'ireo orinasa eto Madagasikara, na dia efa no amafisin'ireo fepetra iraisam-pirenena aza ny tokony ananana izany. Ny zava-misy ankehitriny dia vokatry ny tsy fisian'ny fahavononan'ireo mpitondra anatanteraka fitantanana mangarahara sy ady amin'ny kolikoly, maloana ny fanjakazakany tombontsoa manokana sy ny finanam-bola ataon'ireo olombitsy mahery-paika. Etsy andaniny, raha toka fanamafisana sy fampalevantena ny rafitra miady amin'ny kolikoly no atao, dia mifanohitra amin'izany no hita amin'ireo fanapahan-kevitra ara-panjakana, lalàna sy fitsipika napetraka. Ohatra mazava amin'izany ny lalàna Idéal Son izay nampiena ny fahefan'ny PAC na pôle anticorruption
izay nekena tamin'ny taona 2024 ny rafitra miady amin'ny kolikoly izay napetraka tamin'ny taona 3 izay njoro niaraka tamin'ny fanoanany banky iraisam-pirenena dia miamalemy isan'andro ankehitriny no nitsindry ara-politika mahazo izany rafi-pitsarana voatokana izany tsy tsapany olom-pirenena ny fahavononan'ny fitondrana amin'ny fanatanterahana fitantanana mangarahara indrindra amin'ireo orinasa sy ny sehatra hiaran'ny fanararotana ny fanjakazakany olombisy na prédation dia miseho amin'ny alala ny fahaizan'ireo olombitsy ireo mampiasa paika mahery vaika ary samy manova mihitsy ny fitsipika ho an'ny tombotsoany manokana izany dia amin'ny alala ny fifanarahana miafina izao anefa no mitranga manana fitaovana ara-dalàna hiadiana amin'izany ny anteny mera-pirenena saingy tsy mampiasa izany ny fanaraha-maso arabola dia anjara-pikarakara fotsiny sisa na dia mesaka manitsy ny fanararotana misy sy atao amin'ny volam-panjakana aza ny fitsarana misahana ny konty mametra-panontaniana ny rehetra ankehitriny hoe tsy faiza mitantana ve izany sa fanahinina atao hoy ny filora valomanana nametra-panontaniana maro mantsy ireo endri-javatra to manjavojavo sy maizimaizina amin'ny asa-panjakana indrindra eo anivon'ny fitsarana ny raharaha momba ny fananantany ary ny fikirakirana ny etra manoloana ireo rehetrareo dia drafitra matotra lahara-pahamehana ary azo tanterana no soso-kevitra natolotry ny filora valomanana famoronana rezistra fantatry ny rehetra ho an'ireo mpisitraka tombontsoa ara-toekarena arabola izany hoe bénéficiaire effectif de flux amin'ny alalan'ny didi-panjakana fankatoavana amin'ny fomba ofisialy ny profy nomerika amin'ny raharaha ara-pitsarana amin'ny alalan'ny didy manokana avy amin'ny ministra fanomboana fanaraha-maso fantatry ny rehetra na audit public izay atao amin'ireo orinasa sy tetikasa lehibe toy ny jirama ery madagasikara ny kroma lalambe migodana Antananarivo Tomasina fametrahana vondrona iombonana ahitana ny seni bianco ary CSI ho mpanaramaso ny fanao maloto amin'ny fifidianana dingana faharoa fanavozana lalàna voatokana telo ka hatramin'ny 9 volana fanitsinana lalàna laharana 4 tsipika 4 mba ahitana mazava ny kolikoly amin'ny sehatry ny fifidianana fanesorana ny fahazahoan-dalana takina amin'ny anteny mera-pirenena amin'ny fitsarana ireo antota-taratasy ao amin'ny fitsarana avo na haute cour de justice araky ny andiny ny fateno amin'ny 30 ao amin'ny lalam-pandrenana fantarana ny andraikitra sy ny fahefan'ny bianco amin'ny fanenjehana ireo kolikoly izay mifandraika amin'ny fifidianana fandraisana fanampahan-kevitra araky ny lalàna miaro manokana ireo mpampaneno lakolosy na lanceur d'alerte dingana fahatelo fanavozana rafitra enina ka hatramin'ny 12 volana fanitsina sy fanavozana lalàna amin'ny fehinitsena-panjakana miaraka amin'ny fanovana ho nomerika sy fanamafisana ny fanaraha-maso fametrahana tatitra ara-panjakana isan-taona momba ny kolikoly izay azo ny rehetra jerena fampiofanana tsy azo ialana momba ny etika sy ny fitondrantena ho an'ireo manam-pahefana sy ny mpiasa-panjakana ambony sy olom-bofidy no mafisy ny filomarika Ravalomanana tao anatin'ny teny famaranana fa tsy fahadisoana indraindray intsony ny kolikoly fa efa lasa fomba fitondrana mihitsy izany dia manimba ny fanjakana mampahatra ny olona rehetra manosika ireo manam-pahaizana hiala an-tanindrazana ary manelingelina no avy ombonana amin'ny anaran'ny fahamarinana sy ny asin'ny mahaolo ny malagasy ary ho avy ny firenena dia manao antso ny filora Ravalomanana aoka isika hiteny anao dingana anarenana ny fahitsiana sy ny fitondratena marina sy mendrika ary anangana indray izany hoe repoblika iray tsy mivaky izay miasa ho an'ny malagasy rehetra tsy mifidy sy tsy anavahana manasony ny filomarika Ravalomanana. Miroso amin'ny dingana fanamafisana ny fahaiza mitantana sy ny firaisan-kina anatin'ny antokony tiky Madagasikara no tanterana teto Antananarivo renivohitra ny fiofanana ho an'ireo mpanolontsaina voafidy sy ireo mpitarika ny antoko eny fotony toy ny Fokotim, ny Komtim ary ny Distim eto Antananarivo renivohitra tanjona tamin'ity etsika ety ny anamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza manao fototra ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny sehatra ifotony eo anivony antoko tafiditra ao anatin'ny fiofanana ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna ny fomba fifandraisana amin'ny vahoaka ary ny adidy amin'ny mahampitondra eny anivon'ny Fokotany sy ny komune nanokatra ny fiofanana ny filohan'ny antoko tiky Madagasikara marika Ravalomanana izay nanamafy ny mazava-dehibe ny fahavononana sy ny firaisan-kina ho fanatanterana ny vina politika ny antoko satria izy ireo tena miaina miaraka amin'ny vahoaka eto Antananarivo satria olona avy eto Antananarivo daholo izy ireo ao zany ny ao amin'ny Fokotim, ao amin'ny Distim, ao amin'ny ireo le tompon'andraikitra
zay tarihan'ny bureau politika sy ny solombamboaka de niona teto zay laza tsara hoe tokony mariatsika tsara taorinan'ny fankalazana ny fahatelo amby roapolo taonan'ny timy iny ny asa tokony atao de zay mahatonga azy hoe manetsika ny vehivavy tima indray zany zao sy ny tanora tima ary keo reo lay mpiarabelona amindreo manitatra ny ambaindainy ny tima am'izao fotoana zao miasa miaraka amin'ny hafa toy ny firaisakina reo le antoko hafa miasa miaraka aminy de name toromarika am'izay hoe manomboko zao zany a de aloha isokatritsika miaraka andrehetra fa tondrotokana tsy mahazo ao ary zava-dehibe zany fa zao fotsiny tsy maintsy amafisina tsara mba tsy entina anitsakitsahana ny sasany na anivanivana ny sasany na anitikiliana ny sasany a niezaka atao fa tena mizotra tsara am'izay fitsinjovana ny afo zay de tena nafinaritra tokoa niaraka tamin'izy ireo satria hitako velom-boly tsara amin'ny fanantenana izy ireo to indrindraindrindra koa zany reo lay mpanolotsaina tanàna Tanarivo zay raha malala tsara fa de tena tsisy zavatra mihetsika indrindraindrindra ty fitohanan'ny tomobily ty na ny embouteillage ny canal ny fofona tena tray loza asa zay fifaran'ny vahoaka eto amin'io zava-dehibe ho any antokotimy ny fahalalana ireo lalàna mifeny andraikitry ny solotenan'ny vahoaka sy ny fifandraisana amin'ny olo-pirenena ny fahaiza mitantana ny fampianarana ny fotokevitra ijoroany antoko ary ny fampianarana ara-politika sy ny fahaiza mitarika no ny fampizarany ny pro-politika tamin'ireo mpitarika sy ny olom-boafidy eto Antananarivo renivohitra androany ity isandrahaka amin'ireo faritra hafa manerana any Madagasikara izao fanana izao araka ny nambarany Flora Valomanana ary efa nisitraka izany raha teo ny tao Atsimon-drano sy Avaradrano ary Tomasina fanomanana mialoha sy fandrindrana matotra no tanjon'ny timy ho fanamafisana ny toerany eo amin'ny sehatra politika sy ho fanompom-bahoaka mifanaraka amin'ny andrasan'ny malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Ireo mpitarika ny antokotiko Madagasikara isan'ambaratongany toy ny Comtim, Fokotim ary ny Distim no niatrika ny fiofanana androany nambaran'ireo ny andray anjara fa zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny andraikina sy ny fandatsarana ny fifandraisana amin'ny vahoaka ny fiofanana tahaka izao nisany koa ireo lohahevitra vaovao toy ny fahaiza mitarika na ny leadership toy ny fomba fahaizana mitatitra sy mifandray amin'ny vahoaka. Raha ho anahy manokana aloha ny zava-baovao nanamarika ity fampiofanana ity de teo amin'ny hoe resaka fahaizana mandray fifandraisana amin'ireo olona izay taritina izany hoe ilaina tokoa le fomba fandraisana olona izay taritina amin'ny hoe fomba fifampiresahana amin'ny olona fomba fifandraisana amin'ny olona io zany mila ianarana daholo na fomba firesahana na fomba fifandraisana amin'ny olona de iny tena hitako hoe tena nanamarika ity fampiofanana ity eo ihany koa ny resaka hoe ny ambaratonga rehetra na ny hoe ny zavatra tokony arahana mampitarika ny resaka ataoko hoe na ny resaka fitsipika tokony arahana atao anatin'ny atoko de zany dia anisan'ny tena hoe zava-dehibe satria betsaka amin'ireo tanora izay niditra atao anatin'ny antoko mbola tsy maharaka tsara hoe inona ny toromarika tokony arahana ary inona ny fitsipika tokony ho tanterahany. Tena mazava-dehibe an'ilay fampiofanana de misy ny fampianarana resaka leadership zany hoe fahaiza mitarika de eo ihany koa ny resaka ahoana fomba hanovozana herin'ny antoko amin'ny alalan'ny olom-boafidy sy ny mpitarika ny fotony zany hoe manampy an'le namako hivelatra konkoa zany hoe mba ahafahana hoe manovo fahalalana zany tsara kokoa mantsy no an'ny mpitarika zany manana fahalalana betsaka zany zavavao e amin'ny mafampianarana azy zay de raha misy zavatra mitsanga zany de misy zava-baovao mitsanga foana mifanaraka amin'ny toetrandro ho an'ny tanora zany de tena ilaina ny fampiofanana ohatrao satria amin'izay hoe mpitarika zay ianao raha mpitarika anao de mila manana argument ahafahanao mitarika ary mila ihany koa mahazo ny traikefa rehetra zay efa nananan'ireo zoky zany hoentina mitarika ny bazy sy ny tanora mitovy amin'ny tena. Zava-baovao moa zany de hoe ny fahaizana miatrika ny politika ankehitriny satria tsy mitovy tsony zany ny fiatrehana ny politika taloha sy ny politika amin'izao ary tsy mitovy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra dia hoe maro ny zavatra teknika zay nomena ho an'ny mpitarika zany indrindra fa ho an'ny tanora moa zany amin'ny fiofanana tatandroany.
Anisan'ny tanjona ny anatsarana ny fahaiza-manao ara-politika sy ny fahazotoana miditra antsehatra eny anivon'ny fiarahamonina raha fehezina ny faneho-kevitra izy ireo. Fanapozinana sa famisaviana no zavaniseho ny 14 jona lasa teo. Lanonana fankalazana ny tsingeritaona no natrehana, kinando zava-doza no vokany. 7 ireo namoy any atreto. Mbola tsy mazava ary tsy fantatra ny antony aviany fanapozinana na fahapozinana na mosavy. Lina amin'ny tiraray ity ny malagasy rehetra satria aina no resaka. Ankoatra ny vokany ara-toekarena dia mitarika fikorotana an-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fahafantarana marina. Tsy mijanona eto Madagasikara ny raharaha fa lina amin'ity tranga mampiorokoditra ity ireo fahita lavitra vahiny. Intoxication au botulisme ou empoisonnement depuis l'anniversaire mortel du 14 juin dernier, ayant coûté la vie à au moins 29 personnes, les familles ne savent toujours pas. Sensation d'étouffement, incapacité à parler, vision trouble, la majorité des victimes présentaient les mêmes symptômes, typiques du botulisme, une bactérie alimentaire puissante et mortelle. Depuis, les rumeurs et la psychose règnent dans la capitale. Les consommations de produits frits ont beaucoup diminué depuis cette affaire d'intoxication alimentaire, alors que les ingrédients nous coûtent cher. Tout ce qui contient de l'huile, ils n'achètent pas. Ils ont simplement peur. S'appuyant sur les analyses d'un laboratoire français, les autorités affirment qu'il ne s'agit pas de botulisme, mais d'un poison tenu secret pour des raisons de sécurité. Après enquête, nous avions identifié le laboratoire. L'Institut de médecine légale de Strasbourg n'a pas la capacité de détecter le botulisme et les analyses faites ne permettent pas de conclure à un empoisonnement. Après avoir sollicité le ministre de la Santé à plusieurs reprises, nous sommes autorisés à interroger des subordonnés pas directement impliqués dans le dossier. C'est pour ça. Vous l'avez? Non, j'ai pas le nom. Je sais pas le nom, mais on m'a dit que c'est de l'empoisonnement. Et moi, je veux pas savoir quel empoisonnement. Mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. L'hypothèse du gouvernement se base sur un interrogatoire mené auprès des patients. Tous auraient mangé un donut à l'anniversaire. Les aliments cuits, donc exposés à la chaleur, éliminent automatiquement la bactérie. Principal argument des autorités pour écarter le botulisme, sans analyse pour le confirmer. Et jamais on a trouvé de toxines de botulisme dans une pâtisserie. Si c'est une pâtisserie, à quoi bon d'insister sur analyse de chercher de botulisme dans quelque chose qu'on n'a pas trouvé? Selon nos informations, certains malades affirment ne pas avoir mangé de donuts. En cas de botulisme, Madagascar ne dispose pas du remède. Pour que l'Organisation mondiale de la santé fournisse le sérum antibotulinique, les autorités doivent déclarer au moins un cas suspicieux. Raha tsy aivina moa dia neo namivantana tamin'ny fampanoavana ireo fianakaviana manana havana namoiny ainy omaly. Itorony tompolanonana ireo fianakaviana ary efa eo ampamolavolana izany ireto fianakaviana ireto. Miroso amin'ny famondronana ireo lasibatriny fetiny ireo fianakaviana niaramboiny sy ireo mbola manana havana marary ao amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Andrasana ny fivoaram-baovao. Miteraka savorovoro sy tsisy fampitokisana ary aia maro ny zava-misy momba ny resaka fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohi malaza satria tsy mangarara ny mpitondra fanjakana. Por voalohany amin'izany, ny fanampim-baovao no zarain'ireo mpanao gazety vahiny toy ny RFI sy ny TV5 Monde izay mifanohitra tamin'ny izay nolazainy ny fanjakana eto amintsika. Rarina ary tena mampametra-panontaniana ny fihetsiky ny fanjakana amin'ny tiraray ity, hoy Clémence Rarinirina. Misy zavatra afenina ihany ao anatin'ny tiraray ity. Ina moa ny antony ilazana an'izany? Tany am-boalohany raha tsaroantsika tsara dia nolazaina fa hoe efa misy ny antidote, hoe efa misy ny antidote dia alefa zany no fanafody raha ny tokony ho izy zany raha nenona ny fanazavan'ny tompona andraikitra tao anatin'ireny dia tokony efa mba nisy marary ny tsara amin'ny fahasalamany ary mivoaka hôpitaly. Mampalahelo anefa fa herinandro andro vitsivitsy maro aty aoriana dia mbola misy ihany ny mamony ainy, mbola misy ihany no maty zany ao anatin'izay. Zay no antony ilazana hoe misy zavatra fenina avy ao anatin'izay ary indrindrindrindra ilay vaovao izay enitsika zao faraparany teo mamoaka ny RFI, mamoaka ny TV5 Monde fa hoe les symptômes na ilay trangana aretina izay miseho amin'ireo marary dia trangana aretina miendrika botulisme mihitsy le izy
de hitatsika zao reny ataontsika mpamoaka nataondreo mpanao gazety vahiny reo a de hoe nalefa tany amina laboratoire izay tsy afaka akory mitily an'le resaka botulisme ilay singa izay nalefa tany ivelany zany izay tena ny andrasan'ireo manana ny marary fa hoe iny no ahafantarana n'lay aretina ka iny no iangany ny fahafana mitondra ny fanasitranana zany ho any marary de inona ny zavatra nisy teo a lazaina indray fa hoe singa mahery vaika fotsiny le izy kanefa any am'le toerana andefasana n'lay singa zany de lazaina fa tsy afaka mitily akory an'lay resaka botulisme kanefa le endrika aretina sy ny soritra aretina de miendrika botulisme ao anatin'le izy de zany rehetrarehetra zany lasa miteraka ayay ao anatrehan'ny mpanara-baovao. Ankoatr'izay mampametra-panontaniana nefa tiola isaky misy zavatra karakarain'izao fitondrana izao ho iatrany Clémence Rarniriny ratsaivina mantsy dia na alohan'ny daty na ao anatin'ny daty na aorian'ny daty izay ikarakarany mpitondra lanonana na fety dia misy foana ny tranga tahaka izao ary tsy vao izao no nisy tranga mampiahiato izao teto amin'ny firenetsika ho iatrany Clémence Rarniriny. Fanontaniana mipetraka ary apetraka mpanara-baovao sy apetraka ireo mpikirakira tambazotra de hoe fa ahoana tokoa moa no hoe isaky misy etsika karakarain'ity fitondrana ity a ka hoe etsika ezany izy ireo amorina olona sy amorina vahoaka dia atao misy foana ny aina afoy ao anatiny a na melo kely a na ao aoriana ny etsika zay ataon'izy ireo de lasa miteraka aya sy fametraha-panontaniana eo anatrehan'ny mpanara-baovao ny tranga tahaka zany hoe fa de nahoana loatra no isaky zay misy an'izay fihetsiketsehana famorian'olona sy famorim-bahoaka zay a de lasa misy aina malagasy afoy foana ao anatin'le izy ka zany indrindra no ilazana hoe mba etitsika tsy amafana raha zay ny azy ilazana zany zay ayahany olona izay a de ilaina le fahamarinana ilaina le marina hoe inona marina no antony tena mazava tsy voapirofo na atonga ny fahafatesana ireny malagasy mpiray-tandrazana amintsika ireny. Nanamafy moa i Clémence Rarniriny fa vonina amin'ny fanampiana amin'izay azo atao sy ny lalana tokony ale ho an'ny ady ivoahany fahamarinana. Efa mikatsaka izany raha teo ireo fianakaviana amin'izao ary efa nisy ny fampiresahana natao. Atreto aloha dia miroso amin'ny fitoriana ny tompony lanonana ireo fianakaviana manamanjohy sy marary tamin'iny fotoana iny. Andrasana ny toyiny. Fanapahan-kevitra ampahantra na anafoanana ny sokajina malagasy manana fiainana antonony na classe moyenne izay manomboka tsy tazana intsony eto amintsika ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny resaka totovaketra na TVA amin'ny findramam-bola hoy ny mpahalalana Rakotomanana Franklin James. Iarany rehetra mahalala fa matony olona iray mindram-bola dia tsy manana sahirana ary tsy nisafidy no amin'izany. Fotoana iroson'ireo ray aman-dreny amin'izany findramam-bola izany izao fotoana izao satria mba azahoan'izy ireo miatrika ny fidiran'ny mpianatra. Ahina ho betsaka ireo tokantrano tsy afaka ampiana-janaka intsony amin'io ampianarana ho avy io noho ny fasahiranana ary mbola ampin'ny fanjakana ity resaka totoaketra ity hoy ny faneho-kevitra. Zao aloha tsara fantatsika ny akamaroan'ny olona eto Madagasikara tena sahirana satria mba hoe amenona zany le fahabangana hoe efa antaona zao tsy nisy fiakarana mihitsy ny karamana tany amin'ny tsy miankina na ny miasa fanjakana de manao pré-scolarité ny olona manao pré vahaolana na pré akanina na misy karazana be hoe ny anarany arakaraka ny banky fa ny tiako tenenina andete daholo malagasy rehetra de mahafahany olona mampiana-janaka na manakana na de tambona efa vady ara novidiana de tsy maintsy manao pré bancaire ny olona de io anefa le olona efa mandoha irsa ao anatin'ny karamany aveo indray izy mbola angalana TVA rehefa mitrosa de mbola angalana TVA rehefa maka avance de mbola angalana TVA koa izy rehefa miantsena na mandeha amin'izay zavatra ataony rehetra iantsena na andeha téléphérique izy de angalana TVA dikan'izany impolo na indimy vao tratra ny etra foana le olona de efa tsisy raisina tsony le olona fa taolana tsisy morona tsony zany fa mitrakitraky. Vahaolana tsotra ny tokony nataon'ny fanjakana hoy ny fanazavana fa nenjehana ireo olona manodikodim-bola teto amin'ny firenena rehetra. Ohatra kaiky ny kompania Air Madagascar nakaizany vola vidin'ny fiaramanidin'ny Republikan'ny Madagasikara ny Force One sy ireo fiaramanidina 12 hafa an'ity kompania ity. Eo ihany koa ny kromita malagasy izay tsy afaka mihodina araka ny tokony izy intsony. Raha manao ny asany tokoa ireo rafitra miady amin'ny kolokolo sy ny maro hafa dia tsy mila mampitatao etran'ny malagasy toy izao ny fanjakana.
airmaty ohatra na fiaramanidina maro be tsika Air Force One anankiroa akaiza daholo reny iza ny sitraka an'le vola ahoana reto olona misy manana vola ividiana tômôbila modely farany be dia be dia tsy misy olona mitaraina hoe very asa satria nesorona atao amin'ny airmaty ohatra zao mpiasa ny kromita malagasy tsy miasa ny zareo fa efa tamin'ny 2021 ndraiky raha mafarana volana jona 2021 eritreretina hoe fa tamin'ny juin 2021 fa misy orinasa natsangana zay jotononketiny anarany no mampiasa licence sy mampiasa ny terrain zany sy ny anareo volamena miondrana be dia be reny dia possible miainga avy amin'ireny orinasa mpanjakana nakatona reny zany mety ho le vily fa io zany raha tena manao ny asa marina ny organe de contrôle rehetra ny Bianco, ny PAC, ny Sambifina, ny Aray rehetrarehetra dia tsy mila mampiakatra roapolo isan-jato amin'ny hetra zany tsika tsy ny olona mahantra indray mbola vesarana fa le olona nanankarem-be tamin'ny fangalarana sy fanodikodonandreo no terena merim-bola any amin'ny fanjakana dia tsy mila mitrosantsony ny fanjakana malagasy sady tsy mila mampitrosa no tsy mila manavesatra hetra amin'ny volam-bahoaka. Rehefa miakatra ny TVA miakatra ho azy ny vidinentana sy retolotra fototra toy ny sakafo, ny fitaterana, ny herinaratra, ny hofatrano sy ny maro hafa. Miantra mivantana amin'ireo mpiasa tsy miankina, mpandraharaha madinika, ireo mpanofatrano ary ireo mananjanaka ny TVA amin'ny findramam-bola. Raha tsy misy ny fepetra manampy na politika fanonerana ho an'ny sokajin'olona sahirana sy antonony dia miatrika loza ara-toekarena sosialy i Madagasikara sy ny malagasy ho iatrany ny fanamafisany. Tokony ho tamin'ny 12 ora sasany ny maraina teo no nitrangan'ny famezana fiara mpitatitra olona avy any Andranomena 2 kilometatra mialan'ny Mora Ranokrom teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby telopolo raha ny loharanom-baovao avy amin'ny commune Brieville. Araka ny fanazavana voaray dia may tanteraka ilay fiara. Ny mpandeha tao anatin'ity fiara fitateram-bahoaka ity no nahita ny afo sy setroka ny potra tampoka tamin'ilay fiara. Tafavoaka avokoa ireo